Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra izao. Tafatoetra ny foko. Izay indray havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Betsaka ny zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika izay mahatonga io fotsika io ikorotana. Tena hoe misamboaravoara ary mitebiteby fatratra, mitaintaina. Ary dia n'izao tontolo izao rehefa tojo ny zavatra tahaka an'izany, misy sasany tena malemy mihitsy. Ny sasany tonga dia marary mihitsy. Ny sasany tonga dia ren'le mitsipaka dia le kosehana, ifamonjehana reny fatorana. Tratran'ny antsoina hoe spasmophilie. Ary ny sasany tonga dia misotro zava-mahadomelona. Ny lehilahy ny tena ao anatin'izany. Satria tsy hitan'ny olona hoe ahoana ny atao hampitoniana ilay fony izay misamboaravoara loatra ao anatin'ilay zavatra izay mitranga hatrehany. Fa androany dia te hilaza aminao fa tsy voatery ianao handalo an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia tena manana vahaolana tsara mihitsy ahatonga ny fontsika hanana fitoniana. Ka na dia eo aza ny savorivory sy ny zavatra mampanasy, mampatahotra anao dia afaka ny teny koa ianao manao hoe tafatoetra ny foko. Ny dikany hoe tafatoetra ny foko dia tena hoe manam-pitsaharana, milamina ny saiko, mandro fa izay tsy matahotra intsony lasa ilay zavatra ohatry ny rahona amin'ny tatao izay nampiororo ateo. Ary tena asany devoly io ravana, asany devoly io mampatahotra sy mampiororo antsika io manoloana ny toe-java misy izay ren'ny sofinao, izay hitan'ny masonao, izay fantatra ny sainao, dia lasa mahatonga antsika tsy manana fitsarana intsony. Davida dia nanana an'izany tranga izany koa izy teo amin'ny fiainany. Satria ambarana any amin'ny Salamy 7:50 fa tena niatrika loza izy. Ozy izy eo amin'ny andininy 4: ny fanahiko dia eo afovoan'ny liona, andro eo amin'ny masika aho, dia eo amin'ny zanak'olombelona, lefina sy zana-tsipika ny nifiny ary sabatra maranitra ny lelany. Zany hoe io zany ny anehoan'i Davida hoe tena resaka lefina, liona, zana-tsipika, maranitra, masika, zany le zavatra miatra aminy. Ary ny dikan'izany dia zavatra miatra manaina daholo ilay izy. Ary zany mahatonga antsika tena hoe isamboaravoara ny alon-drano ny fontsika satria zavatra miatra manaina le zavatra atrehanao. Mety hoe tena higadra mihitsy ianao dia matahotra mafy. Mety hoe tena ho voaroka ianao dia miorooro mafy. Mety hoe tena hivadika aretina andoza le aretina nahazo anao dia matahotra mafy ianao. Mety misy fahafatesana koa mandindondindona dia matahotra mafy ianao. Dia izay no mahatonga antsika tsy manam-pitsaharana mihitsy. Tsy manam-pitsaharana mihitsy. Satria azavaiko aminao kely aloha hoe inona moa no nahatonga ny Davida niatrika an'io zavatra io. Davida dia anisan'ny tovolahy izay tena hoe sady nanam-pahendrena no nanana ny fanahan'Andriamanitra tao anatiny. Satria voakely izy, vao 7-20 taona izy dia efa nosorana ho mpanjakan'ny Israely na dia mbola teo amin'ny fitondrana azy Saoly. Avy eo rehefa tonga ny fotoana hoe Goliata zany ny fahavalo anisan'ny lehibe tamin'izany fotoana izany izay teo amin'ny Filistina ny atrehan'ny Israely, dia i Davida naharesy an'io. Ary dia tena nalaza mihitsy zany Davida zany teo amin'ny Israely. Avy eo tonga vadiny zanaky ny mpanjaka izy, dia lasa tafiditra tanatin'ny armée zany. Dia avy eo taoko izy tena hoe niavaka izy zany satria olona nanana ny fanahan'Andriamanitra raha teo moa izy satria olona voahositr'Andriamanitra izy. Dia niavaka izy tamin'ireo rehetrarehetra ireo dia lasa ohatrany hoe tako ny Saoly. Dia ny olona aza miorakoraka mihitsy hoe Davida nahafaty analinalina fa i Saoly kosa nahafaty arivoarivo. Dia tsy zakan'ilay mpanjaka zany. Tsy zakan'ny Saoly mihitsy le hoe misy olona eo ambany fahefany malaza noho izy. Dia vokatr'izay dia tratrany fialonana izy dia nanenjika sy nanao azalambo ny fofony ain'i Davida. Ary dia nanenjika ny Davida etsero mihitsy. Efa nisy fotoana izy nitoraka lefina ny Davida fa ny epoka kely fotsiny Davida dia tsy maty. Nenjehany amin'izay rehefa avy eo, ary tamin'io fotoana ny Salamy 7:50 dia any anaty lavabato Davida, mihery, mitsoaka. Anaty zo izy no mihery sy mitsoaka. Dia rehefa tena vakianao le zavatra izay nisoratany zany dia io lenambarany tomony 4 hoe tena olona tsy misangy, masika, mitondra lefina, zana-tsipika hoe mifofo ny haiko mihitsy ireo. Zay zany ny zavatra tena hoe resaka miatra manaina ny zavatra miahazo azy. Zay zany ny zavatra eo anoloany. Nefa dia izao eo amin'ny andininy 7 dia ozy izy manao hoe tafatoetra ny foko Andriamanitra, tafatoetra ny foko.
zany hoe na dia tao anatin'le lavaka mangitsokitsoka tao ary izy dia afaka ny teny izy manao hoe manam-pitoniana manam-pitsaharana Andriamanitra milamina ny foko indraindray tena misy fotoana ianao tena tonga dia hitanao mihitsy hoe midobodoboka be ny fonao manao palpitation mihitsy ianao vokatra ny toejava misy dia tonga dia lasa avy hatrany le fiadanana sy fitsaharana ahoana no nahatonga ny Davida anana an'izany fahafahana amin'ny teny hoe tafatoetra ny foko Andriamanitra zany zay zany ndeha ho jerevantsika satria itsika koa dia mangetaheta hoe ahoana no mba hananako an'izany fa misy zavatra tena mampiororo mafy ahy mahatonga tsy atory mihitsy amin'ny alina mahatonga na hitebotebo fatratra ary tena mihinam-panafody manomboka mihinam-panafody mihitsy amin'izao fotoana izao a satria tsy zakako tsony a no miatrika an'ilay izy ny zavatra tena mampatahotra mampanahy miatra manaina le izy rehefa jerevantsika io salamy fahafito amby dimampolo io a dia ao ihany no hitantsika ny valiny satria eo amin'ny andininy voalohany izy dia efa niteny manao hoe mamondrafo amiko Andriamanitra mamondrafo amiko vavaka ariavana ny dika zany ary mbola mafisiny eo ihany hitaraina amin'ny Andriamanitra avy indrindra ozy izy amin'ny andininy faharoa mbola vavaka ihany riavana ny dika zany zay aloha zany ny voalohany indrindra mivavaha ianao mangataha amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mitaraina aminao manantona anao ity loara eo anatrehan'Andriamanitra velara eo anatrehan'Andriamanitra daholo ny zavatra zay mampatahotra sy mampiororo anao dia ny faharoa dia ozy izy manao hoe eo ianao ozy izy mialofa ny fanahiko eny eo amin'ny aliko ny elatrao no alofako mandra-pahalasa ny loza zany hoe Davida zany na dia anisan'io fierena kely io aza atao dia tsy nieritreritra hoe io ny tena anana ny antoka fa ho voavonjy ny ainy fa tena hoe ao amin'Andriamanitra no misy ny fiarovanao zany koa indraindray tsika rehefa tojo ny zava-doza na zavatra sarotra na zavatra malahirina mampitebiteby dia mbola mieritreritra antsika hoe za aloha so ihany fa mbola misy an'ny ranona na mbola misy an'ny tivolo ty na mbola misy an'ny dokotera ohatran'izao na mbola misy an'ny zavatra ohatran'izao aza mieritreritra ny anina mihitsy anao fa tonga dia fa hoe anao Andriamanitra no fialofako ao aminao no misy ny fiarovanao zay zany fahatokiana an'Andriamanitra zany aloha dia avy eo dia toizany eo amin'ny andininy fahatelo faharoa manao hoe hitaraina amin'ny Andriamanitra avy indrindra dia amin'Andriamanitra zay mahatanteraka ao zany hoe Davida dia manana finoana fa Andriamanitra dia ahatanteraka izay efa programan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany satria fatatsika tsara rehefa nambarako teo hoe efa vo 470 taona izy dia efa nosorana mpanjakan'ny Israely tsy mbola tanteraka zany teny zany ary eo dia tena hoe fahafatesana nefa ny eo alohany fa rehefa natadidy izy dia niteny manao hoe ianao no ahatanteraka zay anjara efa voasoratra ao ary mila manana an'izany finoana zany tsika hoe aza matahotahotra fa tsy misy tsy ho tanteraka zay programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao raha ohatra ka matoky sy mifikitra aminy ianao dia ozy izy eo amin'ny andininy fahatelo hoe aniraka avy any an-danitra izy ka hamonjy raha miteny ratsy izay misafoaka manenjika eny Andriamanitra naniraka ny famindrapony sy ny fahamarinany manana finoany Davida fa hiasa Andriamanitra haniraka ny anjeliny anao intervention eo anatrehany olana be zay atrehanao satria nodidiny pahavalo zareo dia ao anatin'le zo izy amin'ny fotoana zay lazainy io ary efa nambarina ny salamy sasany hoe mandalo loasa aliko ny fahafatesanao ozy izy dia izao anefa riavana naoka ho tadiditsika hoe mila manana finoantsika fa miasa Andriamanitra tena miasa Andriamanitra ary mety tsy tonga dia hitanao eo ny eo na mety voamaika koa raha mety mbola mandeha misarotra ihany le olana trehanao dia ozy ianao manao hoe arakaraka ny vavahako voamaika me komplike ty zavatra ty tena ohatrany tsy hiasa Andriamanitra manana finoana fa hiasa Andriamanitra ary Andriamanitra rehefa miasa tsy mba maika tsy tara zany izy ary dia mila manana an'izany faharetan'izany tsika rehefa miaraka aminy dia ozy izy eo amin'ny andininy fahenina misandraha tany amin'ny avo Andriamanitra aoka ho ambonin'ny tany rehetra ny voninahitra ao dikan'izany dia hoe aseho ianay ny voninahitra ao aseho ianay ny fahalebiazanao sy ny fisandratanao any amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra zany no mason'ny Davida no mijery indrindray manko tsika diso mamisavisa loatra le olana nefa dia tsy hitondra na inona na inona kory ny fieritreretanao lalina ny olana io fa tena any amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra jerevana hoe ity olana zay atrehako ity dia kely fa ny Andriamanitra lehibe ary manana hery hamonjena sy hanafahana ao anatin'izao Andriamanitra izy amin'ny andininy fahenina namela pandrika arato aningotra ny diako izy ary nampitanondrika ny fanahiko rehefa jerevanao zany Davida efa somary daonina efa tafalatsaka kely mihitsy ny fanahy zany moa dia le hoe Saul izay misy ny saina misy ny fihetsepo misy ny safiditsika zany hoe efa tena latsaka mihitsy izy zany raha zay ny azo lazana azy na ny moral zany na ny sentiment efa tena tafalatsaka izy kanefa dia izao hoe niady lavaka teo an'laoko izy zany hoe tena tady lavaka aminona mihitsy izy
kanjo ny tenany any nolatsaka ao adratany zany hoe manana fotoana izy fa tsy ahomby io tetikady ratsy io tsy ahomby io tetikady ratsy io ary mila manana n'izany finoana zany koa tsika hoe tena misy tokoa ny misopatra ny tianao mety misy tokoa ny zavatra samihafa fa ianao dia afaka hiteny manao hoe andriamanitra za mino fa tsy ahomby zany satria za mialoka aminao za manana anao miasa ianao mahery ianao lehibe ianao tsisy tsy hainao atao ianao ny tompon'izao rehetra ianao ny manjaka amin'izao rehetra mitodi amin'ny herin'andriamanitra fa aza mitodika amin'ny olanao dia ho hitanao fa eo amin'ny 17 afaka hiteny tahaka ny Davida amin'izay ianao manao hoe tafatoetra ny foko Andriamanitra eny tafatoetra ny foko zany hoe tena kalma amin'izay rehefa mahavita mibanjina an'Andriamanitra ianao ka mijery an'Andriamanitra ao anatin'ny tafio-drivotra izay miatra amin'ny fiainanao dia afaka nahita fitoniana ianao ozy mpianatra atao anatin'ny samboaravoarany tafio-drivotra teny ambonin'ny tsambokely maty zay fa rehefa mijery an' Jesosy izy Jesosy mbola matory mbola tsy taitra mihitsy ary zay koa na dia ao anatin'ny tafio-drivotra ny fiainantsika aza dia mbola ozy Andriamanitra aza taitra aza maika fa za tsy ho tara miasa izy ary dia ozy amin'izay izy amin'ny andininy rehetrarehetra mandrapatapitra an'izao hoe hira sy ankalaza ozy izy mifoaza ary voninahitro mifoaza ary valisy lokanga mifoaza ary maraina mifomaraina koa ozy izy hideranao ankalazanao zany hoe veleso amin'izay ny fiderana veleso amin'izay ny aponga hirao amin'izay ny hiranao na dia mbola tao anatin'ny zoy ara Davida dia ozy izy manao hoe aleo hira amin'izay aleo hidera amin'izay aleo hisioka amin'izay ny olona mitena aza mbola misioka aloha raha tsy tafavoaka ny ala fa itsika kristianina na dia mbola ao anatin'ny ala aza dia efa afaka misioka sahady satria nahoana satria lehibe ny Andriamanitsika ary manana finoana azy tsika tsy misy kristianina tokony hoe tena hoe tsy maintsy hihinam-panafody foana zany driavana hoe nitratra n'le dépression mihitsy izy dia mihinam-panafody foana mihitsy satria tsy mahavita mampitony ny fony fa rehefa tena mibanjina an'Andriamanitra anao ka matoky an'Andriamanitra foana ho azy zany fa tena manana hery ianao hoe tena lamina ny saiko vita ny adiko Andriamanitra ny manampy ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra ary androana dia te hitarika ansainao anatin'izany velezo ny fiderana asandrato ny fiderana fa ry Paoly sy Silasy any tao anatin'ny tranomaizina mangitsokitsoky voafatotra daholo na ny tanany na ny tongony fa dia izao ny hira fiderana izy tapatapaka ny gatra tapatapaka ny via midiky zany fa rehefa tena mihira fideranantsika misy zavatra miova misy zavatra tapaka sy miala ao dia io le zavatra mamatotra anao io le tahotra sy orooro mamatotra anao io izay asany devoly afaka tena mijanona mihitsy ianao androany dia mitemana hoe tsy avelako ampitahotra na ohatran'izao ianao ry Satana miala ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tsy matahotra zay mitranga eo dia mitranga fa Andriamanitra ny momba Andriamanitra ny miady efa napetraka eo ampela tan'Andriamanitra ity zavatra izay mahazo aty eny fa mety hoe fahadisoanao no nahatonga le izy fa izao apetrao ampela tanan'Andriamanitra dia atreo miaraka amin'Andriamanitra dia ho hitanao fa anana fitsarana anana fitoniana ianao fa izay tena mialoka amin'Andriamanitra dia ahitan'izany fitoniana sy fitsarana zany be dia be zavatra azo tantaraina amintsika fa nanotenako zao dia fotoana maro nefa nandalovana an'izany hoe fitebitebena fatratra zany fa rehefa nivelomina ny hira nalefa ny fiderana no mpanjinina le Jesosy Kristy nasandratra ny vavaka dia tonga dia eo ny eo ihany dia afaka mitebiteby ary nandray mivao azy any ihany le olana rehefa vao fa itsika fotsiny lasa miasa saina mafy amin'ilay izy eo dia misy ny sasany mivadika marary tapaka lalandra mihitsy tsy izany ny sitrapon'Andriamanitra ao antsika fozy izy manao hoe intia ozy izy hanome fiadanana ho anareo fiadanana ny tian'Andriamanitra ho anantsika ary tia mba hiteny tahaka ny Davida koa ianao androany hoe tafatoetra ny foko Andriamanitra tafatoetra ny foko dia milamina tsara amin'izay ianao miatrika ny zavatra rehetra satria matoky le herin'Andriamanitra zay miasa miaraka aminao dia mahery zary havana ny tompony ampaherentsika linina zavatra trehanao dia afaka hiteny koa anao hoe tafatoetra ny fonao dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra avy amin'izany amen misy olana be no mitanondrika anao asakivy mitraka zereo Jesosy dia mivava asa felandresy anao ny adi-panahy aoreno ny finoana fa Jesosy enge eo foana ka hoia hoe meolaka ny fiderana meolaka ny fiderana meolaka ny fiderana meolaka ny fiderana
mipetraka telojesode mifafa aza velandresianao ny adipana